faly miaraba atsika tsirairay avy indray a tafahoana amin'ity fotoana nivozantsika fampaherezana afa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ity. Andriamanitra izay namey izany teniny izany anie hampiasa ny fanahany ka ho takatsika ny sitrapony ary ho fantatsika ny tombambidiny izany tenin'Andriamanitra mitondra fiainana mandrakizay ho atsika tsirairay avy izany. Hivavaka isika. Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra misaotra anao izay satria mbola manana fotoana indray hianona ny teninao ary ampio izay Andriamanitra mba hahay mahantanteraka ny sitraponao voalazana izany teninao izany. Tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho jerevantsika amin'ity anio ity dia ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 7:9-10. Tonga dia misy soratsoratra misoratra any amin'ny saintsika tsirairay avy any manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Maro mahalala izany tenin'Andriamanitra izany, na ankizy na lehibe dia samy mahafantatra an'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa inona ny fonosiny izany tenin'Andriamanitra izany? Amin'ity anio ity dia mantatra lohateny anankiray tsika manao hoe ilay fanomezana natolotr'Andriamanitra. Ilay fanomezana natolotr'Andriamanitra miainga avy amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Indray andro nisy mpianakavy kely rangahy miasa raha matosy ny ankizy ao an-trano. Rehefa nandeha ny fotoana dia nisy tranga anankiray teo amin'ny fiainan'izy ireo dia ny fitsingerena taona ny rangahy izany. Efa nitsingerina ny taona ny rangahy dia nanapa-kevitra ramatoa fa hanolotra fanomezana ho azy. Ny fanomezana natolotry ramatoa ny rangahy dia irony atao hoe kasine irony izany. Ririnina ny andro tamin'izay. Rehefa natolotra ny rangahy ilay kasine dia nanaovany ary faly mihitsy izy nanao izany kasine izany. Fanomezana avy amin'ny malalaka ozy izy. Dia mifanoroka teo izy mivady noroana ihany koa ny ankizy satria andro fifaliana izany fitsingerona taona ny dada. Efa ny ampitso dia nandeha niasa dada. I dada dia miasa amin'irony manao hoe rafitra amina orinasa irony. Manao rafitra izany dada. Mandrafitra trano, mandrafitra izay azo rafitra rehetra. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nandrafitra cheminée any amin'ny farany ambony any zany no asan'ny dada tamin'ity indray mitoraka ity. Rehefa nataon'ny mpiasa rehetra ny nampiakatra ilay atao hoe échafaudage ahafahana miakatra any amin'ny farany ambony dia totosa izany ary nakarina ny barika, nakarina ny simenitra, nakarina ny rano sy ny fasika sy ny sisa, ny brika ahafahana manatanteraka izany fanamboarana cheminée izany. Dia rehefa tafakatra avokoa izany rehetrarehetra izany, ny vatokely sy ny sisa dia naintiny dada ihany koa ny fiasanany ary dada no amita izay cheminée izay any amin'ny farany ambony amin'io rihana izay amboarin'ny orinasa izay esan'ny dada io. So nefa ny zavatra nitranga. Fotoana maharitra no nanamboarana n'io échafaudage io izay vao tafakatra teny i dada afaka hamarana ny asa. Rehefa namboarin'ny dada ny asany rehetra no kaliny, nataony ny angaliny arak'izay tena hoe mahatsara azy mihitsiny dia vita ny dada izany. Ary mafy ny asan'ny dada, tsara ny asa nataon'ny dada. Fa rehefa vita izay asa izay dia hanomboka ho ampidinina ny fitaovana. Rehefa hanomboka ho ampidinina ny fitaovana, nalefa aloha ny sio, nalefa ny fitaovana hafa. Ary rehefa nalefa ny fitaovana hafa dia injao fa nanomboka ny rodana ilay échafaudage izay niakarany dada.
ny rodana satria nisy nietsiketsika ilay hazo esafotazy zany ka nikorodana daholo izy rehetrarehetra ampalahelo ny toejavatra satria tavela eny ambony eny dada ny safotazy nefa ny anjera tety ambany tety de nikotabany ray ny mpiara-miasa rehetra natsona ny mpampiasa hoe loza fa tavela eny ambony eny rangaha io ny esafotazy nefa ty ny anjera daholo tsisy vahaolana fotoana elany nanamboarana niny esafotazy iny tavela eny marina tsy ho maty misary eny io lehilahy io zy reto mpiara-miasa izany de natsony ny tompon'ny orinasa manampaizana rehetra hoe inona no hevitra fa tena tavela eny mpiasa anankiray kanefa ny andro maromaro vo mahavita matafakatra esafotazy ahoana ny hevitrao ahoana ny hevitrao rehefa nantanina ny hevitry ny manampaizana isanisany dia 5 andro ny sasany vo mahavita mampiakatra esafotazy ny sasany moa de 10 andro mihitsy de very hevitra teo ilay tompon'ny orinasa hoe tsisy hevitra ty fa de ho fahateny zany io lehilahy io de afanenina ve anareo de tena zay no fahafahamanao ananatsika mbola fotoana lavitra ilay teknôlôjia moderna am'izao fotoana izao mantsy io fotoana io tam'izay fotoana izay rehefa tsy hitan'ireo olona ireo ny hevitra de andao ho ampilazaina ny fianakaviany ary hoy ilay tompon'ny orinasa de nampanatsony ny fianakaviany ny vady aman-janany nampanatsona vady aman-janany dia tonga teo ary nitazana tokoa raha matoa nitazana ny ankizy io dada fa any amin'ny farany ambony am'ilay riana avo de avo izay tsy hita ny anaovana azy satria tsisy ahafahany dada midina rehefa izany dia mba te anatona eo am'ireo manampahaizana raha matoa te ila hevitra te hanoro-hevitra fa ireo manampaizana kosa to varina amin'ny zavatra eritreretiny ao sy nikajy izay ny eritreretiny ahoana ny ahafahana mahatafidina n'io lehilahy io ao anatin'ny fotoana fohy fa very hevitra teo ireo fa tsy miova ihany ny valiny zavatra izay nydiniany fa de ny 5 andro ihany ny farafahakeliny hitan'izy ireo izany tam'izay fotoana izay de nikitika ilay tompon'ny orinasa raha matoa avingy anao patron mba manana resaka kely aminao de nakasisiny teo zareo de nivavaka zareo andao ivavaka itsika ho an'io vadiko io aviraka izy andao ivavaka ho any dada isika rehefa mivavaka izy ireo de hoy ilay patron manao hoe tsisy hevitra raha matoa so ihany anao fa efa mivavaka fa de very hevitra mihitsy efa reo manampahaizana 5 andro izy ireo no fotoana ananana afahana mamme vahaolana ho an'io vadinao io 5 andro zany ve tena lozy zany fa rehefa avy mivavaka ineny sy ny ankizy miaraka tamin'io tompon'ny orinasa io de nomen'Andriamanitra tsilontsaina raha matoa manao hoe tadidinao ve ilay fanomezana nomenao any vadinao tonga ny tsilontsaina avy amin'Andriamanitra rehefa tonga izay tsilontsaina izay de niteny raha matoa mantsain'ilay tompon'ny orinasa hoe mba maniry iresaka amin'ny vadiko tompoko afaka manatanteraka izany ve za mba maniry iresaka amin'ny vadiko tompoko afaka manatanteraka izany ve za tsy maninona vadinao nge izy tsy maninona tanterao nyresaka izay fampiresahanao aminy de nakabahana tsara raha matonana hoe ory vady malalako maheno avy ianao de mamaly rangahy hoe maheno anao ary vadiko tena mivavafa tena mafy ty manjoa ty ka izao hoe any any ve lay fanomezana nomeko anao tamin'ny aniverseranao iny ty aminaty mihitsy lay kasine vita amin'ny bay izay namboarinao ay tsara izany izy lay raha matoa ka izao vao tsy kelikely iny bay iny de mangalainao vatokely am'izay misy aminao any ambony any de fatory vatokely izany bay izany de alatsao aty ambany aty ay ndahoary de mivany rangala izy ary mifatory amin'ny vatokely de nalatsany izany vatokely izany any efa alefako any tafidina any ve tafidina fa tony tsara aloha ianao
de oy raha matoa tamin'ny tompony orinasa hoe angalao tady madinidinika tompoko a de angalao tady vavainty de na mety oromarika avy atrano ny mpampiasa tamin'ireo mpiasa hoe angalao tady madinidinika zalahy de angalao tady mavainty a ireo manampaizana amin'io mikokotra aloha manao hoe afa koa ty vahaolana ity a ahoana reny fizotrany de rehefa tonga ny tady madinika sy ny vavainty a de natoy aloha ilay tady madinika tam'ilay ba izay nisy vato kely de nomena toromarika rangah hoe sotomy rangah sotomy de nisitona rangah situna ba ary iny fa nanomboka nisy tady madinika rehefa tonga teo amin'ny fataperany tady madinika de oy raha matoa hoe afatory am'izay ny tady vavainty de nisotomy rangah ihany mavesabesatra izy zany saingy tafakatra teny ambony ny tady vavainty ary hoy am'izay raha matoa tam'izay fotoana izay hoe afatory am'ilay cheminé voanamboarinao ao ilay tady mavainty iny de amin'iny ianao midina moramora tady mahazaka ilay izy ary de nafatotra rangah tam'ilay cheminé zay namboariny izany tady mahazaka izany de tamin'iny nafahanidina moramora ary tonga soma tsara teny amin'ny vady aman-janany izy ny famihany izy ireo ary mifanoroka izy ireo noho zany fidiran'Andriamanitra antsehatra izany tsy maty foamanaina na maty ny anoanana teny rangah isaoran'Andriamanitra ny am'izay fidiran'Andriamanitra antsehatra teo amin'ny fiainana izy mianakavy kely izay fa Andriamanitra ihany koa de manana vahaolana eo amin'ny olana izay tsy ahitam-bahaolana ny olana tsy nahitana vahaolana de ny olany fahotana inona ny hevitra amin'ity fahotana ity fa arak'ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny jaona itao ao amin'ny filazantsara ny jaona teo de nomen'Andriamanitra ny vahaolana Jesosy Kristy no vahaolana ny amin'ny fahotana ka mba tsy ho very izao taranak'olombelona izao fa ho voavonjy de amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy no vahaolana raha tianao ahatsiaro anao ny olona anankiray de tolory fanomezana izy fa isaky ny mijery an'iny fanomezana iny izy de ho tadidiny foana ianao ty lay fanomezana tamin'ny anina tena tany amin'ny anina nge izy ty de ohatr'izay ihany koa Andriamanitra de nanolotra fanomezana de Jesosy Kristy zany ary isaky ny mitopy any am' Jesosy Kristy ianao de mahatsiaro ny famonjena ny tanterahan'Andriamanitra tamin'ny alalany io zanany io ny olany fahotana izany de nahitan'Andriamanitra vahaolana tamin'ny alalany io zanany io rehefa famomeza tsara-bidy ohatr'izany no atolotr'Andriamanitra atsika de tombontsoa lehibe amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika ny misitraka an'izany fanomezana atolotr'Andriamanitra izany ho an'ny Jaona mpanao batisa rehefa nahitany io fanomezana natolotr'Andriamanitra io izy de ozy izy manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay zany ny fahitany Jaona mpanao batisa an'io fanomezana natolotr'Andriamanitra io mantsy no ho ilay atao sorona hanafaka amin'ny fahotany zao tontolo zao ampatonga zao tontolo zao izay mandray azy mba ho tonga zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy zany ny vahaolana tamin'ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy de toy izao nilazan'ny filazantsara ny Lioka toko 7 andiny faraky amby 20 azy zava-dehibe ity fanomezan'ny lanitra ity ohatr'izao nilazany azy Lioka toko 7 andiny faraky amby 20 ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka de nisokatra ny lanitra rehefa anolotra fanomezana zany Andriamanitra de sokafa ny lanitra zay zany ny ataon'Andriamanitra ary fa namasina nidina teo amboniny ka ny endriny de tahaka amin'ny voromailala ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako ianao no sitrako rehefa anolotra ny fanomezana io zany Andriamanitra de no sokafany ny lanitra rehefa malala mafinaritra fa fanomeza tsara-bidy io atolotry ny lanitra io lay zanak'ondrin'Andriamanitra voalazan'ny Jaona mpanao batisa izany fa nisy fotoana ihany koa teo amin'ny tantara nanokafan'Andriamanitra ny varavaran'ny lanitra nge ho jerevantsika zany teo amin'ny tantara izany ahalalantsika ny amin'ny hoe tombontsoa ny amin'ilay hasaribidiny ny fanomezan'Andriamanitra tombontsoa ny amin'ny fananantsika n'izany fanomezana izany ao amin'ny tantara dia miresaka amin'ny bokin'ny Genesis toko 7 miresaka ny amin'ny safodrano izany Genesis toko 7 izany fa nisy fotoana
tamin'ny andro ny safodrano a no sokafan'andriamanitra ny lanitra varavarany lanitra ahoana ny ilazan'ny andininy fa 1 azy eo amin'ny Genesis 17 tamin'ny andro 7 tamin'ny volana 2 tamin'ny 100 taona ny ainan'ny Noa tamin'izany andro izany de nipotra ny loharano rehetra amin'ny lalina ary nivoa amin'ny varavarany lanitra nivoa amin'ny varavarany lanitra de nirotsaka ny orana nipotra ihany koa ny tany amin'ny lalina izany ary nisy ranorana ny vatravatra tamin'ny tany 7 andro sy 7 alina nisokafan'andriamanitra ny varavarany lanitra de ny vatravatra ny orana inona ny zavatra nitranga ny 19 de manao hoe 9 ary 20 ary nahery ny rano ka tonga betsaka indrindra tambonin'ny tany de nandeha teny ambonin'ny rano ny samby fiara ary nahery de nahery indrindra ny rano teny ambonin'ny tany ka voasarina ny tendrombohitra avo voasarina ny tendrombohitra avo rehetra teny ambany lanitra rehetra 10 akio no nioaran'ny rano ka voasarina ny tendrombohitra rehefa nisokafan'andriamanitra zany ny varavarany lanitra de avy ny orana ary avy ny orana voasarina ny tendrombohitra ary mihoatra 10 akio amin'ny tendrombohitra izany avo ny rano izany ny 10 akio de tombanana eo amin'ny 7 metatra sasany eo ambonin'ny tany zany de misy 7 metatra sasany ny avony rano ambonin'lay tendrombohitra toy izany zany rehefa sokafan'andriamanitra ny varavarany lanitra avo mihoatra 7 metatra sasany mihoatra ny avony tendrombohitra ny toejavatra eto satria sokafan'andriamanitra ny varavarany lanitra rehefa manokatra varavaran'andriamanitra zany de misy ambiny lehibe toy izany eo apetrany eo ao amin'ny bokin'ny Malaki boky farany amin'ny testamenta taloha de misy fotoana ihany koa amokafan'andriamanitra ny varavarany lanitra Malaki 7:10 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy entonareo fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano fireketako mba hasikanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany aho Jehova tompony maro raha tsy ho voako ny varavarany lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo sokafan'andriamanitra zany ny varavarany lanitra de mandrotsaka fitahiana manana ambiampy izy ohatr' zany ny ataon'andriamanitra rehefa manokatra ny varavarany lanitra izy tombontsoa lehibe amin'ny mahazanak'andriamanitra ny hisitraka izany tombontsoa men'andriamanitra atsika tsirairay avy izany tany amin'ny andro safodrano de nisokafan'andriamanitra ny varavarany lanitra ary mihoatra 7 metatra sasany amin'ny avony tendrombohitra ny rano manana ambiampy zany ohatr' zany ihany koa eto sokafan'andriamanitra ny varavarany lanitra de ampidina ny fitahiana manana ambiampy isika zanany ary indrindra moa rehefa nisokafan'andriamanitra ny lanitra tamin'ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy de i Jesosy ilay fanomeza tsara-bidy mihitsy ny natolony io Jesosy io de miteny amin'ny tsirairay avy amintsika manao hoe ampoanao ny fahasoavako raha mbola misy zavatra azony Jesosy natolotra mihoatry noho ny ainy de natolony izany mba ho famonjena asy ianao lehibe io fitiavan'andriamanitra io ary manana ambiampy izany ao ny mandrakizay hamaritra izany asaribidiny izany fanomezan'andriamanitra omeny ny tsirairay avy amintsika izany andriamanitra ilay nanolotra izany fanomezana tsara lavitra izany ane manolotra ny fahasoavana ho asy ianao izay tsy mendrika ane hampitombo izany fitahiny manana ambiampy izany ho amin'ny isa-tokantrano ary fiainana mandrakizay amin'ny ho avy ho tahin'andriamanitra ane izao sy ianao amen. Indre Andriamanitra ny fifalianay maheno izany fanomezan-tsaribidy natolotrao izany de ny fanomezan-tsaribidiny lanitra de Jesosy Kristy izany izay midika ho ny lanitra manontolo mihitsy natolotrao izany Andriamanitra mba ho fanavotana anay taranak'olombelona misaotra Andriamanitra satria voavonjy tokoa izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tianay ankehitriny ny isitraka izany tombontsoa amin'ny mahazanakao izany ka hanovo ny fitahiana manana ambiampy avy amin'ny fitahiana arotsakao aminay zanakao ao ka tsy ho diso anjara amin'izany nisan'ny tokantrano
nisambatan'olona fa tononona isangatahna amin'ny anaran'i Kristy izany mivavaka izany amen.